tsika iadrienina izay petakelazinandro teny vatoko izy nanao émission miaraka tamin'nareo a izy miaraka anao le revizitina kisy sambos sy makinina natao tamin'izay fa le kisy zany no iarahantsika aminy amin'ny fandarana androany a horaisika raha iadrienina. Bonjour Guy. Bonjour Adrienne. Tonga soa aty amin'ny Vatel Restaurant. Dia faly be tonga aty aminareo miaraba ny mpanaraka fandarana rehetra amin'izao fotoana izao fa dia anisan'le voasafidy zany a dia manasa anareo mpanaraka rehetra any amin'ny télé hanaraka hatramin'ny farany fa tsy ho anary ery ihany ny fampianarana izay hozarain'ny chef amintsika eto a fa iarahantsika izay tena anisan'ny isaorana ny zareo zany amin'ity fandarana ity fa na dia efa misy samy manana ny zavatra itsika dia mbola ampiny ihany a. Nanao na fihetsem-po amin'ilay voasafidy tao anatin'ny anankitelo aloha. Tena faly be mihitsy vao niantso Madame Anita dia faly be mihitsy hoe arabaina aloha zany fa enao ny voasafidy merina hiaraka amin'ny chef any aty amin'ny restaurant direct dia tena faly mihitsy satria grand restaurant be le anareo aloha dia tena faly be mihitsy hoe anatanteraka sakafo atao amin'ity restaurant anareo ty miaraka amin'ny chef zany tena faly. Eny ary zay zany fa dia andaotsika ho any an-dakozia zany karakaran'le sakafo e. Eny ary tompoko. Saotra tompoko. Eny ary tompoko. Tonga soa ato an-dakozia Adrienne, tiany lakozia amin'ny Vatel anao an'le préparation an'le quiche au poireau et charcuterie tsika. Safidiko le izy satria niavaka nanaovanao an'le quiche izay nampiasa n'ilay appareil ana yaourt sy ronono. Faharoa revisiteko le izy satria nisy an'le pâte brisée nataonao iny fa tsy ataontsika dobera ohatran'ny mahazatra. Zany hoe ho rajoutentsika atody le izy dia eo koa zany anisan'ny ianarantsika androany le mietaler an'le paty sy mifoncer an'le paty ao anatin'le moule izay moule kely ny ampiasaintsika androany misy an'le moule pièce cocktail dia misy an'le moule individuel azo ataontsika entendre chaude zany le izy ka dia hiaraka ikarakara etontsika dia hiaraka anatotosany quiche au poireau et charcuterie zay. Lafarinina fefany ampiasaintsika anaovantsika an'ilay patina quiche tonga mba latsantsika ao ambany eo. Voilà, alefantsika ao anatina récipient anankiray cube de poule dia ataontsika en fontaine. Raha tsy diso ao nanisy levure i Adrienne tamin'izay fotoana izay. Etotsika dia tsy anisy levure satria tsy dia ilaintsika hoe hitombo le paty. Azontsika tonga dia assaisonner, asiantsika sira tsy maninona satria anaovantsika quiche izy dia asiantsika dipoavatra kely sady manome loko iny manome tsiro dia alefantsika ny atody. Alefantsika aloha ilay atody dia tonga dia travaillentsika le paty ohatra nireny amin'ny lalao fotaka tambola kely ireny mihitsy sablentsika miaraka zany ilay atody sy menaka ary lafarine. Afangaro tsara le izy mitanjona dia somary manao consistance na fasika zay le lafarine sy menaka sy atody zany hoe azo frotena amin'ny tanana ohatr'izao izy mba hipotika tsara. Rehefa mifangaro tsara ohatr'izay izy dia zay vao asiantsika rano mba ampitambatra azy. Rano mangatsiaka izy ty. Raha ny tena izy dia eo amin'ny atsasaky ny lanjan'ny lafarinina ny lanjan'ny rano. Asio lafarinina kely fotsiny laso.
juste ny soratsika n'le miraikitra amin'ny tanana dia azosika reposena fotsiny le paty rehefa avy eo zay esorona angamba lecule de poule ty esorona dia zay tsika nahazo an'ilay voilà iny le paty a paty brisé ataotsika boule tsara reposena kely izy a mba akaina le paty a dia rehefa avy eo tsika miditra amin'ilay mietale azy amin'izay zay rehefa miboule paty a tanana anankiray manodina an'le paty a dia tanana anankiray manisika dia mahazo paty boule tsara ianao zay le geste technique a rehefa zay voilà zay vita amin'ny paty anao an'le farce le tsika zany zao toizatsika le préparation an'le farce tongolo maitso tonga dia tetehatsika ohatran'ireny manao rogay ireny rehefa mitazona antsy adrienne aza manao an'izao na manao an'izao fa ataovy ohatr'izao zao stable kokoa zao izy mihetsika zao izy mihetsika fa zao izy tsy mihetsika dia tandremo ny o afeno ny o a sao dia tratra ny antsy lasa amin'izay tetehatsika ianao mitetika n'le ataotsika en D kely ty tena carré kely ny charcuterie tsy endasitsika ohatran'le nataontsika tamin'ny farany fa tetehatsika satria efa masaka io tonga dia ataontsika direct ao anatin'le kisy izy a dia miditra lafaoro rehefa avy eo astuce kely rehefa mirapy fromage adrienne ty zao le nataonao teo a dia aza tsindrina rehefa miverina fa ataovy sens anankiray fotsiny sens anankiray satria aizy teo dia hainao ny antony jereo le différence sens saray fotsiny zay fotsiny dia vita rangotana fotsiny le izy fa tsy mila kosehana zay ndraraka menaka ary alefa menaka kelikely fotsiny tena kelikely a alefa raha le poireau efa izy zany efa mafana tsara zany a anaovana an'le menaka mamay a jereo vao mikasika en contact amin'le menaka mamay le poireau dia mivoaka le fofony manitra kokoa zany ny zavatra rehefa départ mafana rehefa tsika no agnon dia rehefa tsika manao assaisonnement amin'izay a tsy adino manisy an'le sira sy poavatra kely tsy dia atao be sira zay le contact zay le effet an'le mamay zay zay le effet an'le ataovy départ mafana izy raha tianao manitra kokoa zay atambatra tsika alevantsika ny crème zay yaourt nampiasainao tamin'izay fotoana zay tiatsika nampiasa crème fraîche a ampitovitsika ny quantité an'le crème sy le ronono dia mitody anankiray dia jaune anankiray zay zany a le appareil tsy mila kapohana be fa mélangena fotsiny rehefa mifangaro ohatr'izay izy a dia mandeha ny assaisonnement asiantsika sira dia asiantsika an'le noix de muscade ty zany a le noix de muscade a fa maninona no ty safiditsika androany épice aloha le izy a zany hoe zavatra mamofona fa mampiavaka anazy amin'ny poivre izy tsy masika raha mihinana poivre tsika dia maheno zay ohatrany piquante zay ny tsirony ohatrany hoe raha mamofona poivre fotsiny ianao dia tonga dia mievony zay ngamba ny mora kokoa
fa raha mamofona ny tianao tsy mievona nefa manitra le izy raha petsika no de muscade ao anatiny tsy de tsara atao betsaka loatra koa izy eny am'ire mivarotra épice rehetrarehetra reny vao miteny nareo noix de muscade de tokony izy daholo zava-maniry eto Madagasikara mihitsy izy ity faritra atsimo atsinanana ny tena misy azy ary miexporte an'io mihitsy sika eto Madagasikara ty le paty de fleurena kely ny plan de travail manifinify fotsiny rehefa manao fleurage de somary fleurena kely ihany koa ny rouleau 30 minutes reposentsika n'le paty brisé teo de ny anton'le temps de pause de mampiena ny élasticité n'le paty zany hoe raha ohatra ty paty ka élastique le izy vao vita iny zany ka tsindritsika ohatr' zao de tonga de miverina molina nampiasa cocktail de tsaingotsaingoka ozy izy tsika kely de kely izy satria rehefa ho présententsika any amin'ny mpisakafo ty rehefa aveo de le tonga de ataony ray mbava reny fotsiny de découper tsika amin'ny emporte pièce le paty zay vao foncé tsika ato rehefa mifoncé azy tsy tonga de forcena be fa engaina mihitsy le izy de ampanarahana tsara n'le sisiny rehefa aveo le izy vao découpena sady moily an'le molina ihany ianao ohatra zay hatrany hatrany ohatra zay koa zany le anakirayile molina kely anankiray zany le tsy maintsy asitsika menaka tsiraray mba tsy iraikitra mba hanamorany analantsika azy soratsika anazy manisy an'le farsa am'izay tsika rehefa aveo asitsika kely am'ty maintsomaintso ty le izy poireau sy ny oignon de asitsika an'ilay charcuterie kely zay fromage zao zany miandro vonona fotsiny tsika rehefa eo manisy an'le appareil de rehefa vonona daholo izy rehetrarehetra vao asiana appareil zay vao atsofoka lafaoro raha vao mando iny de ela be vao masaka de iny no mahatonga an'le kisy de na le mihinana anazy ary le misimisy an'le ranorano iny tena tsara izy ohatrany hoe kilalao fa kilalao ela be rehefa tiana le izy ohatrany mandeha tsy maninona na mbola ampiana rehefa tratra manao arivo am'ty anao na matory ara ny tanana mbola manao an'izao foana to de betsabetsaka miaraka amin'ny sasany manao an'ity sasany de vetivety izao zany rehefa vita lay fonçage n'le pâte brisé tam'le moule de nasiana le garniture zay nomanitsika teo aloha de alohany apitra anazy ao anaty lafaoro tsika zay lafaoro efa nafanana mialoha ny lafaoro 200 degré ny température ilayntsika satria ny lafaorontsika moa zany anatina plateau technique professionnel tsika de lafaoro professionnel ny ampiasana zany hoe lafaoro ventilé misy ventilateur ao anatiny de stable kokoa ny hafanana amin'izay fotoana zay zany tsika rehefa nandro nireveo tsy ataontsika hoe afo ambany na ambony aloha fa le lafaoro any an-trano ity lafaoro professionnel ty tsy misy an'le hoe afo ambany sy ambony na voto-sol moa zany ilazantsika azy fa le lafaoro zay tsy misy an'le hoe afo reglena afo ambony afo ambany de tsara kokoa raha ny afo ambany ny démarrena an'le kisy zay ny antony masaka tsara le ato eo amin'ny 5 minutes eo izy atao afo ambany zay vao basculena afo ambony ambany atonga an'le cuisson complète ie ndao arytsika anisy an'le appareil am'izay alefary asivy sotrokely any ny tanana anankiray inona le hoe sotrokely zany hoe mandraraka ianao tak iny micoupe azy
raikitra ry fa rehefa mafana ty dia miparitaka ay ihany miparitaka ho azy iny miparitaka ho azy iny ok manao dimanjato isa zany dia tena mila olona maromaro mila tanana mihitsy ty asa tsika ty satria zay mahasa tanana azy raikitra tonga dia laforo amin'izay zany a piditra laforo zany tsika piditra laforo tsika nandrotsika iroso amin'ny dégustation tsika satria pièce cocktail moa zany ny thème tsika androany izay eto hitantsika eto dia ataontsika mitsangana eto miaraka amin'ny Adrienne zany no manao ny dégustation androany dia miandry ny retour avy any amin'indray iza sy tsika izay manaraka amin'ny fandaharana ao anatin'izay meko ny Adrienne asehatra raha ny maso aloha zany dia afa-po tokoa satria tena mahafinaritra be mijery an'le sakafo eto ary dia anandrana zany dia mifanandramana azy zantsika rokony tsara aloha zany le paty eto mbola vo zay fotsiny chef no dia efa milela-molotra dia taperina mihitsy aloha dia tena tsara asiana cocktail kely rehefa aveo satria moa zany cocktail no resaka tsika eto dia batabata ndraisina tamin'ny tanana zay mihitsy satria cocktail zay le pièce cocktail le nanahirana atsika trely ato dia ianao raha mbola indrova raha ohatranay indray mandeha io dia vita alaiko tsara ny tsirony fa rehefa mahatsirony eo mety 4 seconde dia laniko boucher dia vita io tena tsara be tena afa-po betsaka zany ny zavatra voarayako androany dia makasitraka tompoko farana hatreto ny fandaharantsika makasitraka atsika izay nanaraka ny fandaharana makasitraka amin'ny mpandray anjara rehetrarehetra makasitraka ny technicien mikarakara ny fakana sarotra ambadika atao dia mametraka ny kompatanana ao atsika fanaraka ny fandaharana amin'ny manaraka indray